ny asesia dia manaraka mibaiko ny fitondrana foana zany hoe rehefa misy mahasoson'ny fitondram-panjakana dia mifanaraka amin'ny lalam-panorenana fa raha vao misy tady nosongozona na nelingelona dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana hitatsika reny a tamin'ny fandravana boamaritra ny tsy ny safidy ireny hitatsika reny a tamin'ny fanendrena prime ministre ireny ka ankehitriny ny tenanay a dia misaotra vahoaka mpifidy fa zay ho asolo tenam-bahoaka fa dia nilefitra moa ny asesia nilefitra izy a dia tsy voazarazara Tananarivo ka dia mbola manao antso any koa izay a satria zay mampara dia tianay no milaza amin'ny resaka fampihavana-pirenena fa tsy izay mihitsy sakana amin'ny fampihavana-pirenena ka eto zany zay milaza manao hoe izay dia manao fampihavanana ihany fa le fampihavanana entin'ny FFKM no hitanay a fa tsy mitondra makany amin'ny fihavanana fa mitondra makany amin'ny ady ary mety hiteraka kotana fa aminay ny fampihavana-pirenena dia iainana io ka eto zay mbola manao antso amin'ny fitondram-panjakana hoe aoka mba hiverina amin'ny lalam-panorenana aoka mba hanaja ny lalam-panorenana mba tsy hiverenany krizy itsony ary mbola manamafy izay fa zay dia manoma fampihavanana isaky ny fokotany isaky ny firaisana isaky ny fianakaviana fa saingy rehefa misy molo sasany a tsy te hiavana fa mbola miantsy any a dia azy ny azy